kilasy tomboko vavy tafahoana aminao indray ny tokantrano amin'ity alina ity isaky ny alarobia takizao moa dia mifampitoana amin'ny tenako sy namana Clémence Rariniry ianareo atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao toy ny mahazatra dia ampahafantarina hatrany misokatra ho an'rehetra ny fandarana ary ezahana izay vahiny rehetra mangataka ny vahiny dia mifanakalo hevitra dia mifandamina fotoana eny dia azo atao tsara niditra atao anaty fandarana. Miarabanao Clémence Rariniry. Miarabanao namana Lilira Farala amin'ity alarobia alina ity indray miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MPS sy amin'ny tambazotra tserasera rehetra ihany koa. Araka izany dia manambahiny indray tsika amin'ity hariva ity vahiny miavaka kely amin'ny mahazatra rehefa ho hitanao ny tsara rehefa avy eo dia na ianao ary ozy ianao hoe tena miavaka ity vahiny ity raha omena lohateny tsotsotra ve no ilazako azy ny fandarana dia andao atao hoe ny fiainam-pirenena amin'ny fomba fahitan'ny mpanakanto sady mponina avy any ivelany azy ve zay angamba satria dia mpanakanto artiste araka izany no vahintsika amin'ity alina ity Foxy Rarson no ahafantarana azy ny besin'ny maro moa mahalala azy ao anatin'ilay Foxy band zay amatarany olona azy izy dia artiste fa indrindra mpanohana ary katroka eo anivon'ny antokotiko Madagasikara ihany koa mpanohana n'Andriamatoa Marc Ravalomanina filoham-pirenena teo aloha izay no antony tena ekarana eto anehoany hevitra amin'ny fahitany ny zavatra misy rehetra amin'ny zavatra ny ainany tany ivelany tany fa toy ny mahazatra alohany idirantsika ao anatin'izay satria tsy miala amin'ny vaovao mafana isika na dia eo aza ny fandraisana ny vahiny dia izy fa na dia adina anankiray aloha hoentintsika isantaran'izao fandaran'izao dia aorian'izay dia hiditra avy hatrany Clémence Rariniry sy ny vahintsika ao anatin'ny resadresaka rehefa avy eo. Mbola betsaka ireo komina no tsy manana ben'ny tanàna voafidim-bahoaka vokatry ny olana fifidianana farany teo iny saingy tsy misy ny fanapahan-kevitra matotra amin'ny amerenana ny fifidianana amin'ireny komina ireny avy amin'ny nisy ny mpitondra fanjakana ankehitriny manano tana ny taona 20 sy 2000 tsikatra ny fikasan'ny fanjakana ife indray ny seny toy ny fametrahana ireo olona andrafitra izandy avy amin'ny antokony sy ny mpiaradia aminy fitondrana ny olona tamin'ny alalan'ny doublon no mijoro ankehitriny saingy mbola ny seny izay nametraka izany andry no hikarakara ny fifidianana izay ho atao rehetra eto amin'ny firenena amin'ny rafitra izay nisy teo aloha. Ny fantanina mipetraka arak'izany dia ny hoe tena vahaolana ho an'ny firenena ve ny irosona amin'ny fifidianana io raha mbola ny fomba fiasa sy ny rafitra misy amin'ny seny ankehitriny adio sy angarahara ihany koa ve ny vokam-pifidianana izay ho avoakany. Raha reny doublon maro isan-karazany reny zany dia manana andraikitra lehibe amin'ireny ny seny ary vitsy zay zay vao mijery olona hoe iza dia olona tokony ao anatin'ny seny io ny critère zay tokony apetraka ao anatin'izany seny izany dia olona mafy an'izay zany no tokony atao fa ity moa dia hiazakazahana fotsiny le izy fa zay zany dia miteny hoe raha tena tany demokratika sika dia zay tokony isy fokonandolo irahana amin'ny mpamatsy vola ny fiarahamoniny pirenena ny atoko mpanohatra ny eo amin'ny fitondrana ny société civile maro isan-karazany mba mifampiresaka tsara zany anao zay asoa sy atsara fa tsy hoe le tany teo ihany no iverina dia manjary miteraka fikortanana zany ho an'ny fiainam-pirenena ao anatin'izay mangarana nge no tadiavin'ny olona miran'izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mba ho marina ny fifidianana zay ho atao fa raha mbola le taloha reny ihany no atao dia amiko mandokana dia tsy tokony iraina intsony ny fifidianana eto Madagasikara raha reo fahafahambaraka eo anatrehan'ny communauté internationale reo raha mbola hoe anao terve mata hoe olona fotsiny nosoloana ao anatin'izay. Tsy midika ho fahatahorana fifidianana ny filazanany marina momba ity vomera ity ho hiatrany ny nambarany fa fitakina ny tena fametrana ny demokrasia izay fahefany ny vahoaka ny tsy fanajana izany matsy no nahatonga ny firenena sy ny fiainam-bahoaka eto amintsika ho toy ny amin'izao fotoana io. Ny atoko ty mange dia atoko matanjaka tsy matahotra fifidianana ary ny akana ny fahefana dia amin'ny alalan'ny fifidianana zay nge dia hoe demokrasia vonina mihitsy ny atoko ty masena anaovana ny redynamisation maro isan-karazany io ary ny team efa mipetraka ary ny tsy team maro amin'izao fa ny atoko politika maro sy ny fikambana maro dia efa mitsofoka daholo aty amin'ny team sy ny RMDM ao anatin'izay fa ny angatahanay dia ny fipetra izay angatahanay ao anatin'ny lisy dia hoe ny rafitra mila fanavoazana mila fanamboarana ny paikady ny fomba fiasa mila mazava ao anatin'izay dia ny olona mba olona tena mahay sy mendrika ary olona tena hoe manana ny fahamarinana no apetraka
ao anatin'izay fa raha resaka fifidianana tsy matahotra ny fifidianana nge ny tim ary manana olona ahatra ny fotony ny tim mapetraka amin'ireny fokotany ny commune ny faritra ny filoham-pirenena dia manana an'izany tim ary manana olona ny tim manana fina ary dia manana tanjona ary manana programme anasa hitondrana ny tany sy ny firenena. Nanamafy moa ity solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-timma ity fa vahaolana ho an'ny firenena ny firosoana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka raha toka madio sy mangarahara ny fanatanterahana ireo rafitra rehetra miandraikitra izany. Sarotra nefa ny anantenana izany raha toka tsy misy mihitsy ny fikonan-doha ho an'ny mpisehatra rehetra ka isiny maromatra iraisana amin'ny fametrahana sy ny fandrafetana indray io vomera io. Ya, araky ny nanarahantsika tany sy teo zao anatin'ny fanadihadiana iny moa zany dia resaka mahakasika ny fifidianana no ho resahantsika. Miarabanao aloha Andriamatoa Foxy Rarson tonga dia ataoko angambany hoe Foxy Rarson satria anarana mpanakanto tonga soa ianao ato anatin'ny fandarana Sahia Lasa mity alina ity. Misaotra indrindra tompoko. Dia miaraba anareo koa, miaraba mijery, miaraba ny olona rehetra izay mihaino dia miaraba ny olona nivelany koa zay diaspora takana dia faly tonga soa eto amin'ny fandarana. Ya. Iresaka momba ny fifidianana tsika namana lilira farala satria iny raha teo no fanadihadiana ny tsika nanokafana nyty fandarana Sahia Lasa amin'ity alina ity Foxy Rarson efa natsidiky namana lilira farala teo ihany ianao ama olo-pirenena ama mpanakanto ama mampirora-valomanana ihany koa amin'izao fotoana zao moa tsika eto Madagasikara zao efa andalana zany zao ny fanavoazana ny mpikambana rehetrarehetra eo anivon'ny CENI. Efa hitantsika ny OGM zao efa mbola misafotofoto be moa ny fanendrenany izay hosolon-tenany mpanao gazety nen'ny firaisamon'ny-pirenena efa andeha ihany koa ny fifidianana vao omaly no nanatanteraka ny azy ny teo anivon'ny anteny miera-pirenena ka dia Andriamatoa Hossein Abdallah moa zany no fidiana ataoko anaty farangisosina le nofidina satria ohatra niteraka resabe ihany koa ny fifidianana nanendrena azy eo amin'izany andraikitra izany amin'izao fotoana izao Foxy Rarson mandeha ny sisiondresaka ny amin'ny hoe olona akaiky ny fitondrana no ho apetraka hitarika an'izany rafitra CENI izay vao miera maleo tena miandraikitra ny resaka fifidianana izany ahoana ny hevitra manokana momba an'izay amin'ny maha-olo-pirenenanao amin'ny mampanakanto anao ihany koa. Ie, zany hoe zao hoe tsotra fotsiny efa nahazo lesona tsika momba ny CENI tamin'ny 2018 efa iaraha malala ny zavatra nisy. Zany hoe ny hevitro zany raha ny hevitro manokana amin'ny mampanakanto aho sy ny fomba fijeriko madiaspora ana averiko indray dia zay any ivelany zatra mahita fifidianana mangarahara nen'ny olona zany mangarahara. Nahoana moa tsika ny tsy mahavita mangarahara zany hoe rehefa atao mangarahara le zavatra dia samy manaiky ny valim-pifidianana raha ohatra ka mangarahara le zavatra sy olona mendrika zany no atao amin'ny CENI. Ny any hevitro manokana dia maninona moa rangara ohatra ka efa hita ireny ny zavatra nisy maninona raha foanana mihitsy le CENI. Amiko izay ny zavatra mety mitady rafitra hafitsika iarahana mikondoa iarahana mijery hoe ity no eketsika mianakavy tsika no eketsika rehetrarehetra ka rehefa mivoaka ny valim-pifidianana rehefa mivoaka ny anina tsisy mirorosaina fa hoe io ny tena lany. Anangana rafitra hafa mihitsy hoe ianao akoatry ny CENI satria aminao zany somary mitanila foana ny fahitanao an'le CENI araka le resantsika teo. Raha tsy haivinao mantsy ny tantara Foxy Rarson dia izao hoe Andriamatoa Thierry Rakotonarivo tadiditsika tsara izay filoha lefitry ny CENI tamin'izany fotoana izany no nilaza namoaka ny fisin'ireo doublon tsarotsika tsara iny resaka iny tamin'le resaka karapanondrom-pirenena. Dia raha iverenako ary hoe amin'ny pratika concrètement zany ahoana raha zany raha ny hevitry Foxy manokana no antaniana afahantsika tena mahazo an'izay hoe fifidianana mangarahara valim-pifidianana tena izy tena marin'izay. Ka za moa tsy hoe spécialiste fifidianana fa za sura fa tsika manana spécialiste manana olona afaka mijery an'izany afaka ivondronana koa zany ifanarahana eo amin'ny politiciens sy amin'ny
technicien zay misy atao amin'ny fanjakana hoe tia misy hevitra vaovao azo aroso anoloana ny seny zavatra possible zany misy possibilité be da be azo hijerevana an'izany fa tsy hoe io zavatra efa tsy mety de mbola io ihany no anina de farantsika ifandrafa eto satria ahoana zany ny olona zany io mampitonga ny olona lasa tsy mifidy satria voasakana io zay io zany de isa ho alatra indray io efa be de be ny tsy fitokisana zao ngamany za raha omeko pourcentage ngamany de ataotsika hoe any amin'ny 90% ngamany tsy matoky ny zany rafitra seny zany satria manipulable zany zavatra zany resaka manipulable mihitsy ianao efa natsidiko teo ihany mola izy hoe ohatrany efa misy an'le kajikajy politika ataon'ny fitondrana ary hita be le izy miariary moa zany raha zay ny azo ilazana azy mahitsy am'izao fotoana zao amin'ny maha-olo-pirenenanao satria raha amin'ny maha-olo-pirenena moa zany de hoe andray anjara amin'ny fifidianana ianao hifidy an'izay olona eritreretinao nefa rehefa avy eo araisiko le teninao teo ho ampiasain'ny olona ho manipulen'ny olona ilay safidy rehefa avy eo raha sanatria vovava satria i raha mahita le kajikajy am'izao fotoana zao manahoana mety fahitanao an'io zavatra ataon'ny ataontsika hoe ny fitondrana am'izao fotoana zao io hoe miezaka mafy manao ny fomba rehetrarehetra mba ametrahana diatanana angara zay ny azo ilazana anazy ao anatin'io rafitra ikarakara fifidianana io ny atao hoe amiko io ny atao hoe forcine io mba efitra hijanonany zareo amin'ny pouvoir zavatra mazava be tsy na akizikely amin'ny EPP raha mety de efa mahafantatra an'io hoe rehefa ianao no manana amin'ny pouvoir de mazava ho azy fa de anao ny rehetrarehetra ianao hijanonanao eo amin'ny any sady ianao ny organisateur ianao ny sponsor ianao ny rehetrarehetra za tsy mino an'io aloha za tsy mino raha hoe aloha tsisy fifidianana na anina fa za tsy mino hoe anao ny mangarahara zareo resaka fifidianana ihany be de be ny antoko politika efa miomakomana no am'izany ny au niveau ny antoko tiako Madagasikara manokana efa manao ny redynamisation manerana ny faritra maro am'izao fotoana zao ny au niveau ny fitondrana ihany koa na manalilira faralahy de efa hita hoe manao congrès etsy manao congrès eroa ary niteraka resabe moa ty resaka hoe misy fiara nitatitra olona maromaro tany amin'ny faritany faraparanteo hitantsika tany anatin'ny tambajotra tserasera ny zavatra mampalahelo fotsiny izy menadady zao hoe misy ny sotasotana koba anga zay ngamba malaza azy amin'ny fiteny frantsay hoe miezaka mafy manaratsy an'izay everiny fa mpifaninana atahorany am'izay mety ho fifidianana ho avy eo zany zao am'izao fotoana zao ireo pomba ny fitondrana ankehitriny isan'ny kendrena manokana am'izany fanaratsiany zany amin'ny alalan'ireo compte fako maro be ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay tonga hatrany amin'ny resaka hoe fandranitana ady poko mihitsy sy ady tsaranga raha ny fanehoan-kevitra ataon'ireo compte fako ireo any anatin'ireny tambajotra tserasera maro samy hafa ireny ny antoko tiako Madagasikara moa de efa nanao ihany ny démenti na fandavana fa tsy hoe avy amin'izy fa hoe tsy avy amin'izy ireo zany noho ny avy ireny publication ireny ahoana foksira arson no fahitanao an'izay manokana amin'ny maha-olo-pirenenanao hoe zao sahady de efa mitranga izany ataontsika hoe aratsipana ary inona no mety ho zavatra mety ho conséquence na akon'izany raha to zany ka tsy ho voafé denin'izao fantatra mantsy fa tsika manana an'le rafitra tsona hoe cybercriminalité nefa atao ohatrany ndretrarehetra ohatry mangina manoloana an'ilay tsy fandikan-dalàna maro samihafa io zany fomba fiady nilazako azy hoe fomba fiady ambany nilazako azy ambany ka fantatro ny fahendren'ny pomban'ny président Ravalomanana satria za nanao propagandy ny 2018 amin'ny artiste ana fa nanaraka ny propagandy rehetrarehetra azo atao hoe efitra ambany ny reny fanaratsiana an'ireny fo satria ny pro tiako Madagasikara de olona misaina hitako tamin'ny organisation ny manifestation nataonay zany hitako ny fandaminana hitako ny filaminan'ny ekizy filaminan'ny pro Ravalomanana pro président Ravalomanana raha tsy fiatraiko io na izany arany
fa de fa zo fotsiny de fa anjaratsika no miteny hoe tandremo fa misy an'izao e efa tenenina ny vahoaka hoe tandremo fa misy larandratsy ataony zareo ampedina ny vahoaka e zavatra tsy tena hoe simple ihany zany ny resaka communication zany no tsara edivana aminy hoe tsy marina zay tsy ohatran'izany e koba mo izy ianareo da qualifie an'le izy teo fa ohatrany hoe hitondrako fanazavana ihany mantsy fa betsaka ny mpanaraka ny fandarana fa na izany aza misy ny mpanaraka ny fandarana tsy voatery miserasera ny anaty tambajotra zany de azavaiko izy le paikady ampiasaina zany de hoe lay endriky lay publication de to olona manohana ny filomarika ravalomanana fa misy fandranitana tena karazana incitation à la haine izy satria fandranitana ilazana ny hoe fanavakavahana ny anindra tany sy ny atao voatany zay tena hoe zavatra fady indrindra ho an'ny fiainam-pireneny zany mandranitra karazana adipoky zany ka eo no mila hitandremana hoe indraindray zany le olona tratra an'le fampidirana l'introduction de mihevitra izy hoe ay tena pomba ny tiako Madagasikara mariny ty tena mpiaradia amin'ny filomarika ravalomanana mariny ty kanefany raha olona tena mpanaraka an'izany tiako Madagasikara zany de mahafantatra tsara hoe tsy ny eo anivony ty mihitsy no anana fotom-pisainana tahaka zany anavaka zay ngamba tiako hitondrana fanamariana tsara mialohan'ny fantaniako manaraka Oktobra hoe efa miresaka an'le fanomanana fifidianana ihany sika miresaka an'izay tsika de fantatra ihany koa zany zao fa efa mamondrona ny heriny ireo pomba ny filoha teo aloha marika ravalomanana ny Frantsa fantatsika tamin'ny farany herinandro teo nankalaza ny tsingeritaona faefatra ny tima Frantsa nakotrokotroka nafinaritra be mihitsy tao anatin'izany ho anao manokana anahoana ny mety hoe ho tanjaka zany candidat zay hitantsika miariary hoe mahazo ny fanohanana avy amin'ny piraitany razana monina ny dilam-bato zany eo za de maniry mihitsy ary fantatro ny herin'ny tiako Madagasikara ho anatrehan'ny anivon'ireo diaspora France reo sy ny diaspora étranger hafa fantatro fa manao zavatra zareo ary mihetsiketsika izy fa na izany ara nefany de atsika koa eto amin'ny tanàna aty amin'ny firenena no mifampita amin'ny zareo reo ny zava-misy sy ny zavatra tokony atao mahery be ny pro ravalomanana ny pro président ravalomanana pro tiako Madagasikara any Paris ny any ivelany fa ngambany amiko ohatrany mbola mila tosika foana zany toy io mako am'zareo aty mpitondra ny cours rehetra permis ka rehefa permis ny cours rehetra de ny dikan'izany hoe mila finiavana mila ady mafy tsika mila comme mafy mila finiavana mafy fisehoana mafy de mandeha io rehefa zay no mitranga iresaka an'ireo vaovao mafana ihany tsika Oktobra tsy azotsika lalovana fotsiny na manalilira faralahy ny resabe nateraka ilay fanapa-kevitra izay ndraisiny teo anivo ny ministera ny serasera faraparany teo momba an'ireo fanaovana fanatanterahana moa zany fanadiadiana lalina izay tanterahana ireo mpanao gazety vahiny izay misy ny fepetra taky ny hoe mila mandovola mila aramaso mila manao compte rendu sy ny sisa tsika dia firenena mandala ny atao hoe demokrasia mandala ihany koa ny atao hoe fahalalahana maneho hevitra Oktobra ho anao manokana ahoana ny hevitrao momba n'izany hoe ny mpanao gazety no andeha ho fehopehezina tsy avela mitrandraka amin'ny vaovao malalaka ary fanamariana moa le hoe zany fanapa-kevitra ndraisiny zany de juste atao aorianan'ilay famohanana ataontsika hoe ampamoaka nataon'ny Gaël Borgia izay namoaka n'ilay fanodikodinana ny tranga teo anivon'ny fatitsiranana de anisy an'iny fanapahana ny latsaka vetrany no raisin'ny ministera ny serasera iny manahoana ny fahitanao anazy afaka mitondra ny fampitahany ianao satria nahita tokoa ny zavatra misy any ivelany hoe zany no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao voalohany indrindra aloha ny fanaovana gazety de sady raha ohatra izy ka any amin'ny tsara lasa avantage izy raha ohatra izy ka any amin'ny ratsy lasa danger satria rehefa ny mpanao gazety no mampita vaovao
tsy marina midikan'izay ny vahoaka lasa malala vaovao tsy marina diso ary lasa misy resaka fanabadona satria ianao tsy mahalala ny vaovao tena marina lasa bado ianao ary rehefa ny vahoaka ny tsy mahalala ny vaovao marina de mandeha daholo ny zavatra rehetra tsy miady zay zavatra rehetra tsy mety eo am'le firenena satria zany le vahoaka tsy mahalala vaovao marina manjary na ny vahiny ary a afaka manao zavatra tsy mety eo toizany zavatra tsy mety ny fananatany ny karamaniana zao ny betsaka zany ny zavatra lasa simba raha ohatra ka ny fanaova gazety no mandiso ny vaovao tena marina na hatrany amin'ny fifidianana ary na hatramin'ny hoe inona ny zava-misy eto amin'ny firenena ny olo-pirenena manjary manana fausse information zany danger zany zavatra zany ka amiko ny fanaovan-gazety tokony sokafana ary tokony mangarahara ary tokony fantatry ny olona tsara ny zavatra tena misy indrindra fa aty amin'ny tanàna aty amin'ny firenena ohatrany atsika firenena mahantra indrindra eran'izao tontolo zao hoe de mbola hobadona ihany le vahoaka amiko tsy mety raha ohatra ka ny gazety no fefena lasa karazana dictature ane zany mitovy amin'ny dictature misy ane zany ny pouvoir lasa ny mpanao gazety lasa manatsara an'le pouvoir hoe reo ny tena mety amitsika non tsy mety amitsika reo zay le izy le izy moa tsika amin'ny rahavavy manokana ataoko hoe anisan'ny nianatra sy nandalina mahakasika ny asa fanaovan-gazety de mahatsiaro ahy eto hoe misy ane ny éthique sy déontologie mifehiny zany asa fanaovan-gazety zany fa ny mampalahelo moa zany de tena ohatry ny efa lavitry ny ampy ny kitaira ny zava-misy ankehitriny no jerena ry izy mianada ary raha fanofana no dradradradraina de tena mihemitra le fanofana eo indrindra mantsiny satria izao mantsy ny mampieritreritra ao anatin'le izy hoe ny tena marina ny ny olona mahatokony valeurany de tsy matahotra compétition raha zay ny sary azoko ilazana azy zany hoe azo atao tsara nge ny manome ny vaovao rehetra amin'ny olona ohatra ny teneniko anareo daty eo moa nanomana ny fandarana ohatra nyreny hoe buffet gastronomique ve no ilazako azy de misafidy ny olona zay tiany fa tsy hoe mbola tsy hanomboka akory ilay sakafo toy izy ianao hoe aza asiana vary sy laoka mihitsy eo aza vela ho tonga any am'rery le vary sy zay zany le sary ahafahantsika mamaritra an'le izy am'izao fotoana zao mahatonga manontany tena hoe ny olona tena mahatoko valeur de tsy mampaninina azy mihitsy ny fisiany zavatra hafa manoloana azy satria vao may mampisongadina ny lentany zany fa rehefa ianao zany zay manomboka hoe neutraliser nao ny partie everinao hoe adverse anao de everiko fa tsy fatokisan-tena ny ao ambadika zany ka de le asa fanaovan-gazety ve no to lasa atao takalonaina santionany mantsy hoe mahazo fanakianana be zay mirahavavy hoe tsara ny fandaranareo fa olana be satria tsy mandeha any am'ireo TV satellite reo ny MBS be de be ny olona tokony ahita nefa tsy zay le tenenke lasa atao takalonaina lay droit à l'information zay tokony ho isitrahany vahoaka zany ary lasa mivadika le slogan lasa tsy mifitiavana tsony lehibe indrindra fa lasa mifatahorana zay indrindra raha ny zavatra hita am'izao fotoana zao satria muselena ny presse ny rafitra rehetrarehetra tia nametrahana dia tanana daholy lasa tena hoe fatahorana fa zany hoe mijoroka any amin'ny aim-pirenena misy io fa ivadika kely foko sirarson raha sitrako resaka toekareny sika anisan'ny fanohitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny sehatry ny fizahantany sehatry ny fizahantany tsika raha teo moa nosy de tena azotsika ivelarana be zany zavatra zany de maro anefa ny olona tena sedrainy io sehatra io am'izao fotoana zao raha mandinika ianao tsy resaka afa-tsy ny ohatrany hoe ny fahampotehan'ny compagnie pitaterana ery Madagasikara fantatsika tsara nge foksirarson fa ny volana remantsika ny ery Madagasikara nge kely lavitra noho ny volanaovana ny teleferiky minao fa miara-manaiky an'izany nareo mianada de nefa tsy le zava-misy zany de misy koa ohatrany tsy fahampiany tolo-tanana avy amin'ny fanjakana reo mpisehatra reo zany lasa tsy afaka ho matianina mihitsy satria tsy tohanana izy de taraiky eo le zavatra de te antany anao satria zava-dehibe ny fijerin'ny olona hoe tsy nipetraka maritra teto Madagasikara fa vany ivelany zany hoe afaka mivelatra kokoa le fahitana sy fahatsapana hoe raha ho anao manokana inona no vahaolana ahafahantsika manarina ny tontolon'ny fizahantany io eto Madagasikara tontolon'ny fizahantany amiko tena haiko tsara mihitsy ohatra ny filazan'ny président zay hoe kapoka io satria
zaho a za zany mandeha ra-tany manao an'ity asako ty mitendry muzika ty za miteny langue efatra 5 hatramin'ny teny malagasy ary mifanerasera amin'olona any ivelany be dia be karazany betsaka androany mety any Angleterre raha piso mety any Allemagne raha afaka piso any Espagne avy eo any Australie momba ny fizahantany zany ary za koa otra anisan'ny mahita ny problème moa zany teto satria za lasa ohatran'ny hoe touriste efa raiky amby 7 taona no mipetraka any ivelany 2 taona zao no bloqué eto no ty zavatra misy atsika ty mahazo atsika ty ny resaka Covid ty ny fizahantany zany a de tokony velarina be amiko a noho ny efa misy ny hermady eo fa za mbola manontany tena foana hatramin'izay momba ny tourisme io nahoana moa ny fitaovam-pitateratsika no lasa ohatran'ny hoe tsy de mivelatra fa ohatran'ny manao Madagascar France Paris na Madagascar Nosy Be Thaïlande na fa maninona tsika ny tsy mivelatra amin'ny reo pays ngeza be hafa reo raha ohatran'ny raisitsika ohatran'ny hoe maninona tsika tsy misokatra amin'ny Hollande tsy maninona tsika tsy misokatra amin'ny Allemagne maninona misy dikany zany zavatra zany anatin'ny tourisme satria hoe ny dikan'izany de hoe ora malagasy raha ivoaka ianao ka hanao tourisme ka hoe ho any an-dafy de Paris zay tsy Paris rery tompoko ny an-dafy tsy Paris rery no aritry fa rehefa amiko anao rehefa ao Paris zany de tsy any Europe ianao fa ao Paris ianao na ao France ianao tsy any Europe mihitsy ianao ka mila ezaka be da be mila ezaka tena tokony atao mihitsy ny fivelaran'ny tourisme eto amintsika ny tourisme zany moa tsy amin'ny fitaterana ihany iny fa ny tourisme zany anatin'ny zavatra local eto amintsika koa ok raha tonga le touriste ny zavatra tediavin'ny touriste frantsay tsy mitovy amin'ny tediavin'ny touriste allemand na ny tediavin'ny touriste anglisy tsika focaliser amin'le hoe tourisme francophone foana zareo reo efa mahafantatra tsika zanatany frantsay fantatra zareo ny zavatra hoe any Madagascar zay de zao ny zava-misy any fa reo pays hafa ny canadien sy ny américain sy ny ohatran'izao tsy compatible amin'le zavatra eto amintsika ny zavatra endrasany zareo donc zany tsika mila mivelatra any amin'ireo pays rehetrarehetra reo pays betsaky reo satria nalazaiko anareo fa na France zany any ny touriste ao amin'izany any ka olona manera-tany ary reo olona reo no mitondra ny culture française reo olona reo no mideveloppe reo touriste reo no mideveloppe ny économie française reo hatramin'izay ohatra fotsiny zany nanomboka 94 moa zany ny économie française de nilatsaka ny tena nitotona mihitsy satria nahoana nisy zavatra nataony zareo tsy nety nanao an'ity le voaniakatra moa siraka de nanao an'ity le essai nucléaire ty zareo tonga de nilozany Scandinave sy ny ana rehetrarehetra latsaka be am'zay zareo ary hatramin'izao zareo tsy tafarina ka ny tourisme io tokony développena ngeza be io fa io mety amintsika io ary resaka com io fantatro président Ravalomanana fa hainy tsara mihitsy zany fantatro tsara satria misy itovizanay izy leader any amin'ny politique leader ny développement za leader aty amin'ny muzika fantatro tsara ny hoe za rehefa mitendry any Angleterre fantatro ny lalana hoe aty ny lalana alea am'zao za moa manao ny com ny tena kokoa fantatro fa haitsika io hain'ny président Ravalomanana fantatro tsara mihitsy ny resaka olana koa moa amin'ny resaka firoborobony resaka fizahantany resaka raha eto Madagasikara resantsika resaka fizahantany anatiny moa zany tsika de ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto moa ianao sady vahininay fa angalanay hevitra sady mba androso tolo-kevitra ihany koa ny amin'ny hoe
ny fahitanao anazy ianao matetika mivezivezy mandeha ny ivelany miverina eto Madagasikara sy ny sisa efa elaela ianao izy ianao zay no janona teto mahita tsara ny ty fimenomenoman'ny olona am'ty resaka insécurité izay tena miopapana be tatoato ty ahoana ny fahitanao an'io ary ahoana mba hevitrao momba ny resaka insécurité io hoe ahoana ny vahaolana maharitra ahafahana mametraka an'izay fandriampahalemana maharitra zay eto Madagasikara zao lazaiko anareo mihitsy roa taona zay ny bloqué eto fa za zao ny anisan'ny lasa mivoaka matahotra mivoaka alina no le fandriampahalemana tsy misy amiko tsy normal raha ohatra ka hoe firenena ohatra tsika de tsisy vehivavy eny an-dalana manao volamena mitondra firavaka volamena na volafotsy ara zao na volafotsy ara na kavina ara tsy normal zany zavatra zany amiko ka zao fotsiny fandriampahalemana zany miankina amin'ny zavatra ray voalohany indrindra aloha ny fisian'ny asa ny olona ray rehefa manana asa manan-katao mody any an-trano izy mahita mivady aman-janany izy manana koaniny izy avy alohany fa tranony sy ny rehetrarehetra manandala mianatra izy tsisy olona andehanao brigand eny amin'ny arabe tsony rehefa omenao asiny le maha-olombelona droit ny fananana asa fa tsy hoe anina koa fa droit ny fanana ny asa ka rehefa ny olona manana asa manana ny miampy azy izy zany eny mahatonga ny any za zao efa ny tany Suisse mipetraka tany Suisse zao lazaiko anareo any Suède any ianao afaka mandehandeha am 12 alina am 2 maraina na vehivavy tokana raha tsisy maninona satria nahoana ny olona manana ny ampy tsy andeha angalatra any aminao izy satria ampy izy ao an-trano zay le izy ka io miankina amin'ny bonne gouvernance io zavatra io miankina amin'ny bonne gouvernance amin'ny firenena anankiray fa rehefa ny firenena anankiray no lasa tsy mandoha ny karamaniana na tsy inona tsy maintsy angalatra izy tsy maintsy inona raha no ataony ka mifamatitra am'izay teninao zay mihitsy ny fanontaniako manaraka hoe tsy mahaloka rama sy ny sisa iresaka fampandrosoana kely mantsy de zao tena tsy azo hidivirana mihitsy ny lafin'ny fampianarana foksirarson am'izao fotoana zao misehatra olana goavana atao anatin'ny herinandro maromaro zay de tena manahirana mandeha an'iny faritra Katso iny fa tapaka lava ny lalana inona ny antony grevy de miaratsy be zany zao ny kalitaon'ny fampianarana am'izao fotoana zao asy ianao raha mahatsikaritra an'izany tsy ampy ny fitaovana mahagaga ihany moatra ny somary tsy haiko hoe taoko anaty fonteny hoe ironika ny fahitako an'le sary satria manao sekoly manara-penitra etsy sy eroa-tsika fa raha mijery any Tambazotra ianareo be de be ny mpianatra kely petraka amin'ny tany de gaga ihany zany hoe hoaniza sy natao hoaniza re itony sekoly tony fa ny akamaroan'le malagasy mialatsiny fotriny hoe misy fampitahana kely tonga ao an-tsaiko mantsy hoe ny atao hoe fikitiana ny sehatry ny fampianarana zany inge de tsy hoe échantillonnage kely fa le firenena manontolo tsaronareo tsara angamba tablier maintsomaintso ny kitapo hatramin'ny imperméable tsaroko tsara tamin'ny fitondran'Andriamatoa Marc Ravalomanana tena hoe uniformisé Madagasikara manontolo tsy misy hitanao zany izy ny mahantra sy tsy mahantra satria mitovy avokoa ny tsirairay avy fa tsy zay le zava-misy am'izao fotoana zao de hoy hoe tsy ampy ny fitaovana tsy vitany tsy ampy ny fitaovana foksirarson fa ny karama aza tsy voaloha ny PAT tsy mitsahatra amin'ny grevy de maro ihany koa no mianatra fa ny olana de izao azo le diplôma fa tsy mahita asa mifanaraka amin'le zavatra ny anarana akory zany de mandraty fianarana firy taona ianao rehefa avy eo nefa tena be de be zany mahita ohatra hoe nandalina momba ny physique chimie le ankizy de vetivety eo de manao gargody na mivarotra friperie mampalahelo fa zany ny réalité misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao ianao manokana ahoana no raha ianao no antaniko ahoana ny fomba hanarenana an'izay satria tena mitotongana nisy fotoana atao arinana concours idirana amina tontolon'ny université de nitaraina reo mpitsara hoe tena lasa ny latsaka be ny niveau an'ankizy afaka baka eto Madagasikara ohatra atao anatin'ny fotoana vitsy zay ka io système apetraky ty fanjakany ty apetraky ny fitondrana ohatra an'izao système ozy izy io satria zao fantatritsika tsara hoe mbola
enana lenary izy ko za tsy manana chiffre eto a fa efa naheno a fa ny pourcentage ny illettré eto Madagasikara gaga nareo raha mbola teneniko mbola misy any amin'ny 55% ny mbola misy an'izany ka système mapetraka io mba rehefa ny olona ny tsy mahay rehefa ny olona ny tsy mianatra tsy afaka mieritreritra fa de voatery mivarotra sy voatery manenjika ny fiainana andavanandro mora manipulena le vahoaka avy eo mora manipulena ny olona tsy mieritreritra sy ny olona tsy mianatra sy ny olona ana lasa iny nataony lasa mitarika sarety izy lasa mitady le 2 isan'andro izy fa ny anarenana an'izany a averiko indray ny anarenana an'izany de kapokan'ny président Ravalomanana zany amiko efa nanao izy ary efa ny rahantsika nahita za mahita amin'ny Facebook aty amiko aty a nisy ankizy be deabe na alefa ny président Ravalomanana ny Amerika nianatra nisy ankizy nanao an'ny développement mianatra momba ny développement ny agriculture ny ana rehetrarehetra ka io zany a finiavana fotsiny hoe ho amboarinao le fampianarana sa tsy ho amboarinao e tsisy magie mihitsiny zany fa finiavana le izy finiavana politika le izy finiavana politika zany hoe le izy manko ny masosotra de atao ohatran'ny excuse foana le hoe nisy Covid sika de tsy hanao ninnininy zay de hoe izao no mahatonga ny ankizy tsy afaka mianatra zao satria nisy Covid non excuse ratsy zany tsy mety zany amiko satria misy foana ny zavatra atao misy foana ny zavatra azo atao ka zay zany azavitahanareo am'le hoe ny fitaka rehetrarehetra politika any efa fantatra hoe fa azo ovainy zany zavatra zany arain'ny président Ravalomanana zany ny Covid foana ozy ianao toy natao prétexte de nisy tokoa ny Covid fa téléphérique indray no afaran'ny fitondrana am'izao fotoana zao ary efa ny rahantsika nahita tamin'ny tambazotra tserasera ilay fanaovan-tsony nirahana tamin'ny tany Frantsa moa zany a mahakasika an'izay fametrahana ny téléphérique zay hitatsika eo moa raha ho tapahana ho eken'reto parlemanta rotota mahakasika an'izay resaka fametrahana téléphérique zay fa momba ny téléphérique indrindra ama olo-pirenenanao anankiray a fa amaponina eto Antananarivo anao mantsy zao no mipetraka am'izao fotoana zao hoe olona mana vitsy anisa no hisitraka an'izany 10 tapitrisa euro no atotiny ny fanjakana anamboarana an'io téléphérique io ametrahana an'io téléphérique io a ny zavatra nambara de hoe amahana ny resaka fitohanan'ny fiara anankiray a sy mba ho anatsarana ny endriky ny tanàna ihany koa mitovy hevitra am'izany ve anao hoe tena zay tokoa ny ilain'izao renivohitry Madagasikara zao a am'izao vanim-potoana tsy hay aloha io na 2 sy 2 no tafatsangana na roviana fa de efa vita aloha iny zany ny fanaovan-tsony fifanarahana tany amin'ny tany ivelany zao Clémence ny vahoaka zavarotana sakabe aloha ny ana tonga de teneniko mahitsy ty ho ana za no miteny an'ity tsy possible eo téléphérique io tsy possible eo za mipetraka any ivelany téléphérique zany any ivelany a any amin'ny station de ski za mitendry any amin'ny station de ski ireny station de ski zany a karazany ohatran'ny hoe ny ambaniny ohatran'ny hoe tanimbary be vida be tsisy ninninina ary izy io mandeha ngambany eo amin'ny 300 mètres eo le cabine mazaka olona ataotsika hoe folo raha be indrindra betsaka ny zavatra tsy mampety an'io ny aty any ivelany io a tsy misy téléphérique amin'ny capitale eto Europe na ray ara tsy misy nahoantsika no capitale anana téléphérique eo ambony lohanao nefa ny any ivelany any tsisy olona am'izany any ambanin'ny téléphérique zay ray techniquement koa io zavatra io hitako fa impossible eto amitsika tsika manana climat misy saison fahavaratra misy
misy saison rivotra rivodoza misy zany zavatra logika be zany mora jereny zany fa tsy mila mieritreritra lavitra korany de fa hita zany zavatra zany hoe tsy possible eto Antananarivo zany téléphérique fa ny any arosoko de zao na kosa misy zavatra arosoko aloha na izany ary karazana solution nazo ny vola be io tsika 50 amby zato million d'euro maninona raha le efa fotodrafitra le zavatra efa misy eto amin'ny tanàna no déformena ohatrany nataony any velany azo atao zany misy déformation azo atao lalana angezaina zavatra tsy ilaina azo atao hoe arodana fa asiana subvention manolo an'ireny zavatra olona anany reny ary atao tena mety kosa aloha fa tsy tsotra ny zavatra misy edivany Clémence tsy analakeo le arodana ny tranon'olona de aveo tsisy ninonina tsotran'izany fa tena petraka tsara hoe re olona anareo ty trano ty na ty any ty ho arodanay ty zavatra ty fa ohatrinona ny vidin'io trano io 1 milliard ave mividiny io omena anareo fa ilaina misy lalana any ampiazana ny lalana eto zao zany fotodrafitra azo atao tsara mahitsiny zany fa tsika tsy lengilengery ambony ery nefa za zao mahita fa ny toilette tsy ampy aty amin'ny toilette tsy ampy aty amin'ny ville mety lasa ataony 4000 toilette eny ambony eny tsy zavatra mety misy zany satria mba te ho eny ambony eny daholo ka de eny ambony eny koa raha ohatra ka ahoana eny ambony eny ahoana ny sécurité eny ambony eny zany satria rehefa maizina ny andro eny sao de misy manolana eny ambony eny tsy fantatra ny ankizy vavy ande eny ambony eny rery ahoana ny sécurité an'izany za manao hoe tsy misy io tsy mety io tsy possible io de miresaka zay moa alohan'ny amin'ny izy namana lira farala ny flyover aloha ty zao aloha atreto mbola tsy teraka ihany ka ino ny resaka voalohany etsya tetezana izy teo tetezana no zato satanjombato izy teo no zato mbola tsy teraka foana hatramin'izao ny flyover de vao maly koa nandeha tamin'ny vaovao ny faratsy ny lalana etsya nosy be zany zao tokony isy anojerena daholo fa ka zay nataoko hoe le 150 millions de dollars maninona raha euro alefa am'izany zavatra zany zavatra possible efa nataon'ny président Ravalomanana zany teo amin'ny fitondrany nanatsara ny lalana rehetra ary za mo 2007 ny tonga voalohany taty Madagasikara ray volana no nijanona taty 2008 niverina koa fa nandevina ny dadako hitako ny fiovana tamin'izany satria za ny lehibe tao Faravoro zay mipetraka ao Faravoro zay mipetraka tamin'ny andron'ny président Dité Ratsiraka hitako na samy hafa n'izany hoe ny elany didin'ny président Ratsiraka ny diran'ny président Ravalomanana tena visuel daholo ny zavatra hitako zany na tsy teny aminareo fotsiny ohatra hoe tamin'ny 2007 zany zay mipetraka teo ny hôtelko tao Tsasotafo de am 12 alina zay mandeha mihinan-kinany zavatra eo Bioririka zaridaina ny teo tamin'izany zaridaina amin'iny le an'ny Bioririka iny tsy maimbo tsisy fofona tsisy hanina fa niverina 2011 fa lazaiko anareo fa tsy fantatro le tanàna tena niova tanteraka tena lasa rava ny zavatra maimbo ny tanàna zany ny zavatra hitako ka zay misy fanontaniana kely tonga ao an-tsaiko ty Foxy Rarson satria manaitra be koa le hoe mpanakanto artiste enao zao mantsiny izy ty ho an'ny eto Madagasikara aloha ny ankapobeny zany artiste zany de asa fivelomana ihany koa zany hoe tena be de be ny zavatra kajiana ao anatin'izay asa ma-artiste zay ary ny akamaroan'ny mpanakanto Foxy tsy tena mahasamy s'afficher mazava resaka fiandanina ny tiako resana eto zany hoe ianina team na ihany nisy fotoana nisy mpanakanto kely vao nisondro zay nanao propagande ny olona ray de aveo niodina ny tsy fantatra de nikizaka tatsy amin'ny lasa resaka be vitsy zany ny mpanakanto manana fasahina ianao eto manitrikitrika milaza fa ianao de pro Ravalomanana ianao de tena manohana tanteraka ny antokotiko Madagasikara ary tena mahita vao eo ianao milaza fa visuel azo tsapaitanana mihitsy ny fiovana hitanao tamin'izany fitondran'Andriamatoa Ravalomanana zany mety misy ianao zany zao de mahasamy s'affiche hoe ianao de manohana ny filoha marika Ravalomanana de hoy hoe
mety misy ve afatra tianao ampitaina am'ireo mpanakanto namana ihany koa zany satria tena hitako misedra olany zareo hoe ohatra hoe mahazo contrat cachet ngezangeza izy any amin'ny anankiray a andary ve izy ohatra io ny fivelomany kanefa mety mifanohatra amin'ny faresen-dany ny zavatra iny a asa ianao tena efa zoko be amin'izany sehatry ny kanto zany ianao raha teo ianao voafehanao tsara ny communication hoe za raha makany Angleterre zao ny tedaviny olona so de mba misy tolo-kevitra azo omenandreo mpanakanto zandry namana manoloana an'izay hoe misafirme amin'izay hijoroana zay zao no lazaiko am'lesany mpanakanto ataoko an'izao misy ny atao hoe artiste misy ny atao hoe musicien aminatin'ny atao hoe musicien de olona mitendry instrument na olona mihira manana instrument anao de mihira de mitendry musicien anao zay fa zany artiste zany a mila manana éthique ka zao araka ny lazaiko tao président Ravalomanana manana éthique ny any amin'ny politique za manana ny éthique ako aty amin'ny maha artiste anahako président Ravalomanana leader fatany ny ataony ho an'le firenena fatany ny asany za fantatro ny rehefa hoe resaka muzika rehefa resaka kanto na resaka sociologie fantatro ny zava-misy manko de zao raha sao lapatsy kely ty fa ny anaty tena tiako tena tazomina misy ny ty anecdote kely ty hitanareo zay zao anatin'ny groupe koa anankitelo zay bassiste batteur de za sady mitendry gitara no mihira zany leader ka zao ny zava-nisy zao raha ohatra zao raisiko le izy mahafinaritra mandray nyty exemple ty mako ny tamy 2009 ataotsika hoe président Ravalomanana ny leader atakanahako azonareo de tesitra raha le rôla le bassiste sy le batteur fa hoe olo ty e raha koa ve de tsy mba mahay any ataony io leader président Ravalomanana io fa andoranga io akisakany a de la manao anazy eo la bassiste io manao anazy eo de taitra le bassiste de marina tokoa zany or rehefa leader zany ianao anatin'ny muzika ohatranahako zao izano maka telefona no mitady contrat izano jerevan'ny olona izano manana ny volanay hoe ohatrinona ny vola tediavinay zano miady ny toerana za daholo miorganiser ny zavatra rehetra ao anatin'le groupe zay vao mandeha le groupe za no mihira za no manao an'ny spectacle nefa nyty le bassiste no mitena any mialala foksy fa za mahay an'io koa de ohatran'izay le zavatra ka ny artiste mila manana éthique zany hoe ny artiste mila tsy manadino fa ianao rehefa any ambon'ny sehatra dehibe reo akizy tiakatahaka anao makatahaka ataony lasa filamatra ianao ataony lasa fiainany ianao ka rehefa ianao no tsy manjary de nidikan'izany lasa manaraka anao reo akizy reo lasa tsy manjary reo akizy reo lasa tsy mahay muzika reo akizy reo lasa miteniteny foany reo akizy reo lasa manaraka hevitra tsy mety reo akizy reo ianao zany manana para responsabilité ngeza be ao anatin'ny hoe maha artiste anao ka za misafirme satria fantatro fa important zany zavatra zany a ary ilain'ny firenena zany zavatra zany any ivelany eny any misy anany eny zany lazaiko anareo fa za mbola kely de fa niady ho an'ireny le hoe za misy ny voalohan'ny pancarte tam'izany a mbola kely tam'izany a pancarte ny SOS racisme tany France ny zavatra fanavakavahana tany Suisse za nanova zavatra tany any amin'ny tanin'ny olona tsy anahakory ary le izy fa any amin'ny tanin'ny olona ka ny mahatonga ana eto de leo satria besaka ny zavatra atao eto ary mila ny amin'ny artiste anazy zay koa ny zavatra tena natonga ho lasa artiste satria zany nianatra ako ny tena nandanako tany fa tsy hoe anao artiste akory fa no le fomba fijery tsy mitovy am'le firenena ny anarako a toy za hoe
aleo mba isonitra amin'ny zavatra mampisongadina ny tenako ary ahafahako mivelatra kokoa noho ny hoe tazomin'ny olona manao an'ity fotsiny lahy de tiany kanamany lahy de zao zany nao tsy za zany ny anahy zany zay ny fahitako amin'le artiste ka mahatonga anahako lasa samy safise de noho zay fananako etika zay zay fananako etika zay no mahatonga ana ary tena ilaina be zany eo amin'ny firenena anankiray ny artiste ny ivelany any ane misafise politique monde daholo zareo e ary tena tsy azo kitikitihana mihitsy izy e fa tena io na politika tsara na ratsy manana ny artiste ny zareo na lazaiko anareo hoe reny le mpanavakavangolo koditra reny manana ny artiste ny reny misafise reny olony reny hoe zay de zao ka ny netin'ny artiste eto amitsika manko de zao fantatro izy fa zany za miresaka amin'ny zalahy reo iala fokosi aza midikiditra be politika fa iala nge ho raha avy eo tsy ahita vola ntsony la tsy ahita public ntsony la zao za miteny any lasany e za na olona telo ara mity anahy io de tsy mampaninana anahako fa za mila misafisehany hevitro ahako ary za fantatro ny etikako za tsy mila miandry ny hoe ry ty anah ry tsy ty anah za tsy matahotra an'izany azay le hoe manana etika marina mihitsy moa zany teneninao zany fa de tena sanganehana eto manaraka fa tena marina mihitsy zany satria ny ivelany tokoa dia ny eny fa na ny acteur ary sy ny artiste hoe mpihira fotsiny fa ny acteur koa dia rehefa misy fifidianana zao ohatra ny États-Unis de tena misafisy mihitsy hoe ianona manohana ny anina de ianona manohana ny anina tena hoe miasa ho an'ny campagne ny olona anankiray mifarisen-dahatra satria zany zavatra mahafinaritra ao anatin'le izy de zay le hoe influence arak'le teninao teo hoe nareo artiste ny tena enon'ny olona enon'ny tanora enon'ny olona betsaka indrindra de tena le fasahina mijorontsika zao ohatra hoe vao miresaksika hoe bodo de fantatritsika hoe izy zany bodo zany de anisan'ny sarina finaritra kely anaty amin'ny fananerinandro mino fa tsy adiso any iteny azy hoe nijery an'ilay sarin'ny team Frantsa mankalaza tsingeritaona de nahita ny vonjy razafitsika ohatra de finaritra ianao hoe mahasamijoro amin'ny hevin'ny olona tsy mahamenatra azy ny safidiny fa de mankasitraka ny amin'ny afatra fa voaray zay mino fa voaraindreo panakanto namana azafady Clémence fa nitapahako ianao ka efa nitoy anatin'izay resaka artiste zay ihany tsika rehefa mamaraparana ihany koa e de toizantsika amin'izay ihany le resadresaka maraparanantsika ny adi-hevitra hoe te antany satria misy zao gaga mahita ny fandarana androany hoe somary niova kely fa zay mbola le zay mihitsy le style hitondranay le fandarana hoe ny hevitry ny olona rehetra mpanakanto na iza afaka miakatra ato anatin'ny fandarana te antany kely satria focusirary sans zany raha ataontsika hoe amin'ny sehatra hoe raha mihoatra am'ireo mpanakanto zany efa tena malaza be mbola tsy tena hoe fahen'ny olona kanefa ianao fantatry ny olona ny ivelany de te antany hoe satria le gadonao blouza rock soul manahoana ny fandraisan'ny olona ny ivelany an'izany hoe malagasy mankafisy miangaly gadona izay efa fahen'ny olona kanefa hoe olona avy aty avy any ivelany firenena zany no miangaly azy manahoana fandraisan'ny olona nareo zany ny ana aloha zao ny zavatra tiako tenenina voalohany Clémence am'izay alohan'ny amaleko ny tenina hoe ahoana ny fandraisan'ny olona le hoe gadonao iny eo ihany fa ny any zavatra tena tiako tenenina tena tiako asongadina de zao par rapport am'izay amin'ny maha artiste gasy anahako aloha de lazaiko fa eo le hoe ara fa ny fiainana de ady fifaninanana ary ady isaky ny ray segondra zay ny tena marina za mandehandeha ny pays rehetrarehetra tonga zany de manafika tanànan'olona fotsiny de any any tonga de mitady vola de any any tonga de misy ohatrany misy antenne mihitsy hoe atsy ny alehan'ny landro any de atsy ny alehan'ny landro androany ka par rapport am'izay ny any zavatra tiako tenena de zao za mahita zavatra be deaibe miresaka mifanena amin'olona karazan'olona be deaibe manompoka any amin'ny maramila ka hatrany amin'ny mpandrarà ka hatrany amin'ny politicien ka hatrany rehetrarehetra de zao ny teneniko anareo ny any la zavatra ny lesona azoko nandritra n'izay raiky amby efapolo taona zay mbola miteny gasy tsara teny tsara mihitsy tsy anina mihitsy ny lesona azoko tam'izay de hoe
ireo oloreo raha ny tena izy tsisy tianao reo, tsisy tianao reo oloreo, fa zaran'ireo oloreo ary ianao iletika satria fifaninanana io zavatra io. Am'izay indrindra ny lazaiko anareo hoe zay no mahatonga ana lasa manana etika. Za koa moa entre parenthèse kely za signe sagittaire ohatran'ny président Ravalomanana, sagittaire miady ka any ivelany a miady ary am'le fananako etika io no mahatonga lasa matafavoaka sy matafita am'izany hoe manao muzika zany, satria any tsy mora ny fifaninanana, any tsy mora zany manao muzika zany any hoe io ny fiainanao, fa ianao tsy miasa kelikely ery fa io ny fiainanao a manao muzika. De lazaiko anareo fa tsy mora zany satria tena ady isaky ny minitra zany a milafiny rehetrarehetra psykolozika ninona ny fahaizanao hoe tsy andaniny fotsiny a. Ka zay ny any tena nitiavako ny président Ravalomanana tena, satria olona miady izy ary tena za moa ndraindray rehefa mahita anazy de ohatra mijery tena hoe tena ohatran'zany zay teneny rehetra de ohatran'ny lasa d'accord aminazy satria hitako tsara daholo mihitsy le zavatra teneniny, iainako le zavatra teneniny, fantatro le zavatra teneniny. Ka fandraisan'ny olona na any ivelany ozy nareo, ny any ivelany tsy miteny hoe elave gasy zazona iny tsy de miany satria be de be neny ny karazany olona mitendry any, mitendry daholo ny olona rehetra samy artiste daholo fa anjaranao fotsiny no am'le hoe fanananao etika. Rehefa manana etika ianao a, ino moa le etika lazaiko, le etika lazaiko zany a eo le fahaizana muzika, fa eo koa le discipline, ary iny ny tena sarotra, iny ny tena teneniko amin'ny bandikeliko eto amin'ny tanàna foana hoe discipline zalahy. Nareo moa za tsy teneny tranoko hoe aiza aloha zao fa fantatro iny fa eo amin'ny tranoko a misy slogan amin'ny teny anglisy, de le tenin'ny président Ravalomanana iny hoe miasa mafy sy miasa tsara de mahazao de tsara vokatra, toko amin'ny teny anglisy eo izy iny. De na ao anaty tranoko koa raha de misy ohatran'izany koa, misy slogan ny président Ravalomanana daholo. De ny tiako lazaina am'izany hoe reo olona ivelany reo a tsy mandrarahanao reo na gasy ianao na inona fa ny zavatra tiany a de hoe ianao manana etika, ianao manana discipline. Rehefa tonga ianao anao concert hoe am'roa de am'raiky amby folo ianao de efa tonga any manao ny zavatra ny installation sy rehetrarehetra ihany, tonga ny am'roa de ny tian'olona hita de hoe mitendry ianao, fa tsy hoe am'roa sy dimy ianao mbola zay zany le zavatra etika. Ka niany ohatran'izay zao ny ohatran'izany zao ny slogan ny président Ravalomanana zay ny anazy hoe ny rehefa manao zavatra de tsy tara manaza zao fa ny fotoananao lasa fotoana kokoa, ohatran'izay tadidiko mihitsy izy ny tenen'izay. Ya, nanakarena de nanakarena ny resadresaka fokotsira arson angasitrahana be de be mihitsy niaraka taminay androany a, inoko fa betsaka no azontsika niraisina atao anatin'ireny fifanankalozana reny, fa amarana ny fandarantsika fa lasa ihany ny fotoana tehiteny a hoe misy afatra tianao ampitaina ve kanefa tsy andaniny a, mpijery koa mety manontany hoe ohatrany ahoana ary zany iran'ny fokotsira arson zay hoan'izay mbola tsy mahalala moa zany, de andao ngamba ny ampahany extrait am'izay iranao zay no anakatonatsika ny fandarana sady ho finosinao anatin'izay ihany koa zay mety afatra tianao ampitaina fa de mankasitraka be de be ny amin'ny fanekena ny vahiny tato anaty fandarana. Misaotra anareo rovavy a, de tena fakatelomana ny nandray anahy eto a, de misaotra betsaka. Ny afatro farany angamany de zao ry zalahy ny olona ny velany a, ny tanora ny velany de tsy mandraraha politika. Reo vazaha kely reo tsy mandraraha politika reo, be de be am'ireo tsy mahay politika ary be de be am'ireo tsy mandraraha politika. Kanefa tadidio fa na izany ary a ny firenena misy azy, reo firenena ataontsika hoe mandroso,
ataontsika hoe mandroso mosy mandroso amiko e za samy manana an'le hoe mandroso io fa reo firenena ataontsika mandroso reo malala ny omeny ny vahoakany fony reo na isiny eo na isinina eo a ary reo firenena angezabe reo ny matoy zareo regny mandroso am'izao hoe zareo neny niady taloha e niady tsy nisy hoanina koa ny reo taloha e niady reo zany hoe lasa fatany am'izay zany hoe zany fandrosony zany a namorona izy n'le hoe European Community lasa mitambatra zareo fatan'zany hoe olona maty fatan'zany hoe olona mosary fatan'zany hoe zao tozy izy hoe andeatsika hitambatra fa ho alefatsika any Afrika sy ho alefatsika any ananany niady a sy ny seni a sy ny rehetrarehetra any no ataotsika zany a fa atsika aloha miglabina amin'ny fananatsika ka zao ny afatro ozy aho hoe reo tanora reo a tsy mila mifidy zany reo ny any ambilanin'reo misy foana na iza reo mianatra foana na iza ny eo amin'ny pouvoir fa ny aty amitsika raha olona rainy tsy mifidy de azagaga fa tonga de any ambilaninao ny fiatraikany ary raha olona ohatran'le teo amina tapitrisany tsy mifidy de azagaga koa nareo raha tonga am'izao mahazo atsika zao tsika zay teny kely ho an'reto le ohatran'izay moa zany tiako tenenina kely ho an'reto le majorité silencieuse orzala nareo tsy any Suisse a Suisse zany manao hoe neutre fa zany Suisse zany manan-karena ny vola be ao ny anatin'ny bankiny ao reo olo reo nefa nay zany raha manana opinion reo olo reo ka any Suisse ny afaka manao neutre ny olona hoe tsy miteny fa eto Madagasikara ianao mila miteny hoe za mila nyty za tsy mila nyty fa tsy kobokoboninao anao rery le zavatra satria zao ny vokany mampalahelo ny zao ny mahitany hoe olona tsy mahazo karama mba ahoana moa zany hoe raha ianao tsy mena karama valy volana za aloha raha nanana na tsy mena volany ray andro ray mety tonga de maty fa raha olona tsy mena karama valy volana zany ka mandraisinareo mpanapa-kevitra mifidiana ary tsika mila 10 contre 90 amin'ity fifidianany fa tsy hoe 40-60 fa ty 90 ny team de 10 ny ambony fa tsy manina am'izay sarotra be mangala-bato zay ya de zay mba ny mamarana atsika ny fandaharana teny farany tokoa zay a teny kely fotsiny ao anatin'ilay animbinako kely lay amin'ny teny anglisy moa le gadokira fa de animbinako kely fotsiny le hoe resako kely hoe inona ny tena votoatin'le resaka de hoe maninona aho no tsy avelanao miaina maninona no pitehanao ny fiainako zany hoe mifandraika tsara mihitsy amin'ny zavatra misy am'izao fotoana zao zany ilay loha hevitra anga na ny texte ny parole ao anatin'izay hira ho arosiny Foxy Larson zay de zay koa no amarana antsika ny fandarana manala lira faralahy de mametraka mandram-piona ho manaraka indray a izahay miravavy a veloma tompoko
Yeah.